Valy miarabantsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray miandry vavahady satria matahotra andrabokona sao dia tonga tampoka. Ia resaka arabokona resaka zava-misy amin'izao fotoana izao any Madagasikara zany resantsika androany resaka arabokona azo fitintsika amina zavatra anankitelo izy. Voalohany indrindra dia resaka politika, resaka arabokona io dia resaka politika io ny lafiny anankiray. Rehefa katokatoka fifidianana katokatoka crise politika tahaka izao dia misy resaka arabokona ohatra nisy zao tamin'ny andro Ratsiraka zany hoe biby olona zany natahorana mihitsy nisy tamin'ny andron'ny tetezamita zany resaka kakabesola zay izy iny dia zao misy an'izany rabokona zany indray. Dia voalohany indrindra zany tsy tokony atahorana zany fa zavatra mitranga matetika ary mbola hitranga ihany. Lafiny faharoa dia ny fampidirana ny resaka tsao eto amin'ity firenentsika ity hatramin'izay nisy ny Facebook zay dia natao fitaovana be fitaovana politika ihany koa ny fandefasana tsao satria rehefa misy zavatra manahitra ny saina ka tokony hitarika ny sain'ny olona dia vilivily tampoka amina zavatra ohatran'izany satria amin'izao fotoana izao misy ny resaka olana eo amin'ny resaka fitsarana eo amin'ny resaka zavatra mahagaga be resaka aferan'ny Claudine raha ohatra ka mandinika ny olona dia misy tonga saina hoe fa ahoana tokoa zany hoe olona miatra nefa lasa nandeha nivoaka dia avy eo niverina dia tsy miverina mpigadrana fa mbola mandeha any amin'ny hôpitaly farafahalasiny hoe tokony mbola nandeha natao analyse natao visite na contre visite eny am-pony zany nefa tsy nanao an'izany mihitsy. Dia raha ny olona zany raha ohatra ka tsy misy nininana dia mieritreritra betsaka an'izany hoe fa maninana tokoa zany dia aleo akorontanina kely amin'ny resaka rabokona aloha amin'izay zany ny olona tsy mieritreritra nininana zany intsony fa rabokona aloha malaza amin'izao fotoana izao. Fa ny resaka fahatelo dia resaka fivavahana hoe manahoana tokoa ny mbola misy an'izany resaka rabokona zany ao anatin'izao dia betsaka tokoa ny matahotra ary nasiana resaka hoe vavaka zany izy hoe mila mivavaka mafy raha zany dia manginy rabokona dia manjary hoe marina sa tsy marina. Ny tiako tenenina dia hoe ny zavatra rehefa inona dia marina, rehefa ohatra ka atahorana dia manjary marina satria ny ratsy tena misy ny zavatra izay tsy voazavan'ny siansa amin'izao fotoana izao mety zany hoe hidiran'ilay ratsy ny hevitra ohatran'izany ka ny tena mailoko amin'izany dia ny manaparitaka an'ilay izy sy mandeha amin'ny sain'ny olona satria raha ohatra toa efa fantatrao fa hoe hisy iny ilay izy indrindrandrindra izay malemy marivo salosana dia ianao manaparitaka ilay izy dia ianao zany manana andraikitra lehibe amin'izany tompona andraikitra lehibe amin'izany ianao amin'izany fanaparitahana zany tsao zany dia mety misy tokoa ny hoe hidiran'ilay demony midiran'ny zavatra ohatran'izany izay tsy voazavan'ny siansa ka raha ohatra zany ka aparitaka ilay izy dia mety misy olona izay marefo fanahy dia hidiran'izay zavatra izay dia mety azo atao hoe misy ihany izay zavatra izay zany zavatra anankitelo izay mampatonga anako miandry eto amin'ity vavahady ity manao an'ity serasera telo minitra ity satria manjary ohatran'izany fitahitana ny olona any Madagasikara hoe matahotra hoe sao dia tonga tokoa zany rabokona izany. Dia izay ny resaka nataontsika androany fa dia mametraka ny veloma manaraka indray za matahotra rabokona kanefa koa mivavaha foana ihany satria ny ratsy tsy kely lalana mety miditra amin'ny alalan'ny rabokona izy mety miditra amin'ny alalana kely fingotra izy amin'ny zavatra be tabe ny azon'ny ratsy hidirana ka mila mivavaka hatrany raha ohatra ka mpivavaka ianao. Dia mametraka veloma finaritra ho antsika rehetra indray misaotra antsika nanaraka ny hatramin'ny farany. Veloma tompoko.